aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo. Alahady fahavalo ambin'ny folo amin'ny Trinité anio. Ny tenin'Andriamanitra voalahatra ho vakiny araka ny veriko ka ny Baiboly DM na dika teny ombonana eto Madagasikara no ampiasaina amin'izany. Fanekam-pihavanana taloha boky ny Salamo. Salamo fahafito amby fitopolo ho raisina amin'ny 50. Adinon'Andriamanitra ve ny miantra anay? No indiny tanteraka ve ny fony satria tesitra izy? Dia hoy ao anakaboky hoe ny mampararirary ahy dia izao, tsy manao asa mahery ho anay intsony ilay Andriamanitra avo indrindra. Tsaroko izay efa nataonao ary tadidiko ireo zava-mahagaga vitanao vahiny. Mandinika ireo asanao rehetra aho ary mieritreritra ireo zava-dehibe nataonao. Andriamanitra, fahamasinana ny tanjon'ny lalanao ka tsy misy Andriamanitra lehibe toanao. Ianao irery no manao zava-mahagaga ary nasehonao tamin'ny firenen-kafa ny fahefanao. Ny herinao no nanavotanao ny vahoakanao dia nitaranaki Jakoba sy nitaranaki Josefa. Utuizana ao amin'ny fanekam-pihavanana vaovao, taratasy avy amin'ny apôstôly Paoly ho an'ny kristianina tany Kolosy. Kolosianina toko voalohany ho raisina amin'ny 4:20. Ankehitriny aho dia mifaly amin'ny fijaliana iaretako noho ny aminareo satria miverina inara-batana ka mameno izay tsy ampy tamin'ny fahorian'i Kristy ho an'ny tenany, izany hoe ho an'ny fiangonana. Tonga mpanompon'ny fiangonana aho araka ny andraikitra nomen'Andriamanitra ho tontosaiko aminareo. Dia ny manan-tanteraka ny fitoriana ilay tenin'Andriamanitra, izany hoe ilay tsy ambaratelona fenin'Andriamanitra tamin'ny taranak'olombelona hatramin'ny fahagola, fa ankehitriny kosa efa nasehony tamin'ny vahoakany. Ny vahoakany tokoa no nirian'Andriamanitra ampahafantarina ny mahasarobidy sy mahabe voninahitra izany tsy ambaratelo anasoavana ny firenena rehetra izany dia ity: ao anatinareo i Kristy, antoky ny voninahitra omenanareo. Koa dia mitory an'i Kristy amin'ny olona rehetra izahay. Samy anarinay sy ampianarinay ampahendrena tokoa ny olona mba hahatonga azy rehetra ho tanteraka no izy tafaray amin'ny Kristy. Ahatontosako izany indraikitra izany dia mikely aina sy miezaka mafy aho araka ny hery tsy haitohaina omeny Kristy sady miasa fatratra ato anaty. Ho faranana ao amin'ny vaovao mahafaly araka ny Joany. Joany toko 5 ho raisina amin'ny 20:10. Ary avy amin'izany no anakinana ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.
izao ny tenin'ireo manam-pahefana jiosy tamin'ndra lehilahy vao sitrana. Sabata ny andro ka tsy azonao atao no mitondra ny fandrinao. Fa novaliany hoe ilay nahasitranay no nanao tamiko hoe into ny fandrinao ka mandehana. Dia hoy zareo nanontany azy, iza mo ilay olona nanao taminao hoe into ny fandrinao ka mandehana? Tsy nahalala azy anefa ilay vao sitrana, satria niala teo i Jesosy noho ny vahoaka vory tamin'ny toerana eo. Taorian'izany dia hitan'i Jesosy teo an-kianjan'ny tempoly raha lehilahy ka nilazany hoe, indro efa sitrana ianao ka aza manoty intsony, fa andrao zavatra ratsy kokoa nohony teo no anjohanao. Dia lasa raha lehilahy ka nanambara tamin'ireo manam-pahefana jiosy fa i Jesosy no nahasitrana azy. Noho i Jesosy nanao izany tamin'ny andro sabata dia nanenjika azy ny manam-pahefana jiosy. Masina ny tenin'ny Tompo. Raha eo misaotra sy miveranao izahay raha nomenao izao fotoana izao na ahafahanay namaky sy mihaino ny teninao. Ny teninao izay manambara aminay fa izahay tsy manompo andro sabata fa ianao Jesosy Kristy no sabatanay. Koa mangataka ny fanahinao masina izahay ry Tompo, ameno anay tsirairay avy na ny mpanomponao izay hitondra ny hafatrao na ho anay vahoakanao. Dia sokafo ny sainay ry Tompo, ahafahanay mandray tsara ny teninao. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen.